Miarabantsika tsirairay avindray tsy ty talata fa 12 ny volana mety ary misaotra an'Andriamanitra mandrakariva sika vao afaka mandray ny teniny anio. Alohan'ny dirantsika mofinaina anio dia vavakisika. Tompo Andriamanitra io mbola misaotra anao antrany izay fa nomeno tombonandro ary nomeno tombo-potoana fa anay mandray ny teninao. Tompo sy voavy ny fomam-pananay mba ahafahanay mandray izany ary ho tany lonaka tokoa ny fonay antsaka ny teninao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinaina antsika androany dia manao ilay tovolahy Galiliana. Ilay tovolahy Galiliana ilaina amin'ny Lioka 2:2 manao hoe rehefa afaka teloana dia hitany teo akanjan'ny tempoly izy mipetraka teo voan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy. Amen. Andro farany nampianaran'i Kristy tao amin'ny tempoly tamin'izay, sain'ny vahoaka marobe izay mivory tao Jerosalema dia nifantoka taminy avokoa, nifanizina tao amin'ny kianjan'ny tempoly ny vahoaka. Nanaraka ny fifanolanana izay nandroso hatrany ary nanararoatra ny teny rehetra izay nivoaka avy tamin'ny molony. Tsy mbola nanatitra maso toe-javatra toy izao mihitsy izy ireo hatramin'izao. Indro ilay tovolahy Galiliana tsy nanana ny haja ambonina ara-nofo na ny famantarana ny mahampanjaka azy. Manodidina azy ny mpisorona miramara, ny mpanapaka manao fitafiana sy ny famantarana manambara ny toerana ambony misy azy. Ary ny mpanorandalàna nitondra ny horonan-taratasy teny an-tanana izay mampisaina matetika. Toy ny Jesosy nijoro teo anatrehany mendrika tahaka ny mpanjaka. Toy ny olona nahazo fahefana avy tamin'ny lanitra izy nijery tsy mikoso-maso ny fahavalony izay mitsipaka sy manimbazimba ny fampianarany ary mangetaeta ny handatsaka ny ainy. Marobe izy ireo nanohitra azy nefa nitetika rehetra nataony hamelarana fanjoka aminy sy hanamelohana azy dia tsy nisy antony. Nasehony azy ireo ny fahamarinana madio sy mamirapiratra izay mifanohitra amin'ny aizina sy ny hevi-dison'ny mpisorona sy ny fariseo. Nasehony teo anatrehan'ireo mpitarika ireo ny tena toetra ny marina sy ny famaizana tsy maintsy hanaraka raha mikikitra amin'ny fanaovan-dratsy izy ireo. Efa natao tamin'ny fahatokiana ny fampitandremana. Nefa misy asa hafa mbola tsy vitan'i Kristy, nisy fikasana hafa mbola ho tanterahana. Efa nitombo sy niamafy ny fahalianan'ny vahoaka tamin'i Kristy sy ny asany. Finaritra tamin'ny fampianarana izy nefa very hevitra be koa. Nanaja ny mpisorona sy ny rabo izy ireo manko noho ny fahazavanan-tsainy sy ny toa fitiavam-bavaka nanany. Hitany anefa ankehitriny fa niezaka ireo olona ireo hanimba ny filazain'i Jesosy. Fa resena sy henatra no hita soritra teny amin'ny endrika mangayay an'ireto mpisorona sy ny loha olona. Nagaga ny olona ny fandavan'ireo mpitondra tsina an'i Jesosy nefa tsotra sy mazava indrindra ny fampianarany. Mitebiteby sy liana tokoa izy nanara-maso ny fihetsika ireo izay narahiny mandrakariva ny toroheviny. Ary izany rehetra izany dia nanintona ny hafa hanaraka ny Kristy na dia taty aoriana atao aoriana nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana vao tapa-kevitra tokoa ny sasany hanao andeha amin'ny lahara ny fahamarinana. Raha fitina ny mofinainantsika anio dia hitantsika tokoa fa nisantatra nisy ny asa rehetra Kristy. Ary toy izany koa isika izay mpanaradia azy mety hanohy an'ilay asa any amin'ny toerana misy antsika, amin'ny toerana mety tsy mbola misy ny ten'Andriamanitra ny vaovao mafaly mihitsy aza. Kanefa aoka isika hitsory ny fahamarinana ary hanohy izany asa izany an-trano tsy amin'ny herin'ny tenantsika sanatria fa ny amin'ny herin'ny fanahy izay miasa eo anivontsika tsirairay avy. Ka mba ho ambasador eny amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy eny tokoa ane isika, ho mpitory-teny, ho mpiasa ny Kristy mahatoky ary ho vavolombelona ny lanitra, mpiara-miasa amin'ny lanitra ny fahafenony tokoa amin'ny asa rehetra izay hanerahany antsika.
raha ny masina tsara indrindra misaotra anao indrainy amin'izany tenao zany amin'ity maraina ity. Angataka ny herirehetra avy aminao izay mba nilotsaina anay ary hitarika anay manjakariva amin'ny fahamarinana. Ampio koa izahay hizara ny fahamarinana amin'ny hafa na amin'ny fomba fiteny zany na amin'ny fomba fanao, ka mba amin'ny fanetretena feno tanteraka sy amin'ny fitiavana tokoa no entinay hitaomana azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fantatra fanantona hatriniela tato am-poko ianao Jesosy io, ary reko hatrinielako lay feonao zay mitalao, te hanolotra hoay ny famonjeny izay natao ho an'ireo zay tianao sy ireo manetry tena mba handraisana anao. Oi fonako tokoa ny heloko Jesosy io, gavohako an'iny fo hitoeranao mandrakizay, ny avonavona taloha ny fahotako hatrizay, entiko eo an-tongotrao ho diovinao handraisako fanahy vaovao. Mino aho fa hosorona ho haino ny jalianao Jesosy io, ary nokoko fa famonjena ho hainy raha nalatsakao, ka ny hetaheta-po zay velonao anatiko ao, iara-maty aminao ka tsanganao indray ary toetra minao. Mihaino ankehitreo ny vavako Jesosy io, fa hatolotro anao